Taranja Kendo, expert avy any ivelany misa 5 rahalahy no mandalo eto Madagasikara mizara ny traikefany amin'ny malagasy ho amin'ny ity taranja ity. Tafiditra indrindra amin'ny fampiroboroboana ny taranja Kendo Aido eto amintsika dia nisy ny fifanana avoleta natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny 7 septambra lasa teo. Ny Fédération Malgache de Kendo et Discipline associée ny FMKDA sy ny Comité régional de Kendo Réunion CRK Réunion mo no tomponantoka tamin'izany fifanana izany. Teo ihany koa fanohanana mavitrika nataon'ny Kendo Club Saint-Denis La Réunion sy ny Tana Kendo Club. Manampaizana vahiny manana ny toerana eo amin'ity taranja ity misa 5 no tonga anjarany traikefany tamin'ity fiofanana ity. Teo Louis Patrick Vigneault avy any amin'ny club Lillois any France, 6e dan Kendo, 6e dan Edo. François Lanoué Kendo Club Saint-Denis, 5e dan eo amin'ny Kendo. Michel Timers eo amin'ny Kendo Club Saint-Denis any, 5e dan amin'ity taranja Kendo ty ihany koa. Fred Fontaine Kendo Club 14e, 4e dan eo amin'ny Kendo ary 5e dan eo amin'ny Aido. Michael Aubert Askak section Kendo, 4e dan eo amin'ny Kendo. Nizara telo mazava tsara ny fifanana, ny Selon Kion na ny fietsika fototra, ny Waza na ny teknika ary ny Nyon Kendo Kata. Nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny fisian'ny passage de grade ho an'ireo mpiofana. Tamin'izany ary no nazahoan'ny candidat telo ny grady 2e dan Kendo. Mariana fa grady akatoavin'ny European Kendo Federation io azo ny mpiofana misa telo io. Ny Federation Malagasy ny Kendo izay mpikambana feno amin'ny European Kendo Federation any Bruxelles. Mpitsara 5 no tarihan'ny Patrick Vigneault mo no nampanao ny fanadinana.